Isaorana ny fanjohinao ny fahitalavitra MBS tomboklay sy tombokivavy tonga soa ato amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao. Manasanao ampanajanga ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao nahataitra ny maro androany ny faharegnesana hafa voasambotra tao Paris renivohitry Frantsa ny filohan'ny Confédération africaine ny baolina kitra Andriamatoa Amady izay teratany malagasy. Araka ny fantatra dia voaroroy amin'ny resaka kolikoly avolenta no anisan'ny samborana azy ary anaovana ny fakanambavana n'ity filohan'ny CAF ity. Hoaratsika ny andindinin'izay vaovao izay tateriny Rina Rabe Mananjara. Araka ny vaovao navoaka ny Jeune Afrique androany dia nosamborina tao amin'ny hôtely nipetrahany tao Paris ny filohan'ny Confédération africaine ny baolina kitra Amady teratany malagasy. Manofa hôtely tao Paris izy satria hiatrika ny congrès ny Fédération Raisa-Pirenena amin'ny baolina kitra na ny FIFA. Toy izao ny fandehan'ny raharaha. Tsy maintsy ho alaina ambavany Andriamatoa Amady satria nisy ny fifanarahana ny fanaovan'ny Confédération africaine amin'ny baolina kitra na ny CAF tamin'ny orinasa mpanamboatra kojakoja ilaina amin'ny fanatanjahantena antsoina hoe Puma. Tatorina nefa dia notapahan'Andriamatoa Amady izay fifanarahana teo amin'ny CAF sy ny Puma izay ary dia nisy ny fifanarahana vaovao teo anivon'ny CAF sy ny orinasa frantsay anankiray antsoina hoe Tactical Steel. Rehefa nojerena nefa ny vola tao anatin'izay rehetra izay dia lafolafitra noho ny fifanarahan'ny CAF sy ny Puma ny fifanarahana teo anivon'ny CAF sy ity orinasa frantsay Tactical Steel ity. Teo ny mipotra ny amin'ny aya momba ny resaka kolikoly sy ny zavatra tsy mazava. Ny antsoina hoe service de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales no andray an-tanana ny fakanambavany an'Andriamatoa Amady ahafantarana mazava ny ao ambadika izany raharaha izany. Izay ny momba aniny fa lafo vaovao hafa vola be no lany nandritra ny fivahiniana izay nataon'ny filoham-pirenena tany Paris tamin'ny farany teo niaraka tamin'ireo délégation izay notariny ary manana ny zo ahafantatra izany fandaniana izany ny vahoaka malagasy. Horantsika ary ny fanadihadiana nataon'ny Rina Rabe Mananjara. Raha natao ny kajy tsotra dia tsotra dia vola be tokoa no lany nandritra ny fivanianan'ny délégation tarihan'ny filoham-pirenena tany Frantsa farany teo. 30 ny olona tao anatin'io délégation io. 5,770 tapitrisa ariary na 236,250,000 francs ny antsoina hoe indemnité na PRTM ho an'ny olona 30 isanandro satria eo amin'ny 50 sy $700 isan'olona isanandro izany indemnité izany ho an'ny olona anankiray. Ny sarandalana kosa dia eo amin'ny 2,70 tapitrisa ariary na eo amin'ny 860 millions FMG sarandalana mandroson-verina izany hoe Tana Paris Tana. Ho an'ny trano hipetrahan'ny filoham-pirenena kosa dia eo amin'ny 10 tapitrisa ariary farafahakeliny na 125 millions de francs ny indray alina. Ny fifanarahana amin'itony suite présidentielle itony anefa dia indroa alina farafahakeliny no fifanarahana ao anatin'ny izay dia anjaran'ny rehetra no misaintsaina ny amin'ny hoe vola nanina nandritra ny fivaniana ny délégation notarihan'ny filoham-pirenena faranteo io tany Paris. Eo amin'ny lafiny ako ny fifidianana dia fanitsakitsahana ny zompy olom-pirenena ny zava-misy ankehitriny. Raha ny nambaran'ny candidat solombavambahoaka tao amin'ny district ny Ankazobe raha ny koragna mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna nisy eo tamin'ny izany tany amin'ny toerana izy nanomboka tany amin'ny fampelezan-kevitra izany ary tonga hatramin'ny andro ny fifidianana sy tao aorian'ny andro ny fifidianana. Andeha hoaratsika ary ny momba izay tateriny Germaine Menjanahary sy Erzora Joanarifony. Fenozoka sy alatra tanteraka ny fifidianana ho solombavambahoaka izay natao tamin'ny 7 ny volana May teo iny ary saika manerana ny Madagasikara no nahitana izany. Ankoatra ny profo izay iananan'ireo kandida isaky ny distrika izay voakasika dia profo mivaingana ihany koa ny fitokonana sy ny etsika izay ataon'ireo vahoaka any amin'ny faritra izay manohitra ny vokatra vonjemaika izay avoaka ny seni
eny fa na dia tsy mbola vokatra vonjomaika ofisialy aza izany. Isan'ny nahitana trangana alatra sy osoka izay ihany koa ny tao amin'ny distrikany Ankazobe nandritra ny fifidianana osolombavambahoaka teo iny raha ny fanazavana izay voaray. Dia eo aloha ny tsindry izay nataon'ireo tompon'andraikitra ara-pitondrana dia ny chef district, ny chef Sisco, ny chef Pokotany, ny délégué ary ireo tompon'andraikitra tamin'ny fifidianana ary misy mihitsy ara tamin'ireo bureau de vote sasany lehibe amin'ny Fokotany izay miteny eny velany eny hoe aleo modinareo rehefa tsy fidy tim dia somary nampalahelo satria tsy mandala ny demokrasia intsony zany zavatra zany. Raha ny fandraisana anjara ampifidy dia eo amin'ny 30 isanjato ary nisy ara 10 isanjato fa tany amin'ny bureau-pifidianana maromaro tany amin'ny district Ankazobe dia misy tonga hatrany amin'ny 70 isanjato zany hoe misy zavatra tena mampiahata ao anatin'ny tao Ankazobe moa sarodalana sady lavitra misy koa ampirorona ireo délégué de vote fa nososena ny zony vahoaka malagasy ny zava-misy ankehitriny raha ny nambarany. Miteraka tsy fahatokisan'ny vahoaka ny androm-panjakana ny zavatra mitranga tato ato izay anka tsy nahagaga raha maro no tsy nifidy. Ankoatra ny fanoliana ankitsirano izao ireo olona mpifidy iverina fa tsy andatsabato. Mialohan'ny fifidianana raha teo dia maro ireo lehibe ny Fokotany no nosoloiny. Ny lisy mpifidianana ihany koa dia tsy nandeha araka ny tokony ho izy raha ny vaovao izay voaray hatrany. Eo amin'izay ako ny fifidianana solombavambahoaka izay hatrany dia feno osoka sy tsy fanarahan-dalàna noho ny tranga tao Toamasina araka ny nambaran'ny solotenan'ireo kandida izay nandray anjara tamin'ny fifidianana tany Antoerana. Nandritra ny fampelezan-kevitra dia efa nanjaka izany ary nitohy nandritra ny andro ny fifidianana sy ny fanangonana ireo voka-pifidianana izany. Mandrangaranga hetsika araka izany ireto kandida anankifolo ao anatin'ny distrikany Toamasina ireto araka izao fanadidina tateriny Edena Elias Erzora Joanarivony izao. Tamin'ny alalan'ny hetsika asatana maro no nentina nanomboana ny alabato ho ity kandida iray ao Toamasina ity nampidirina nitsokosoko tao anaty lisy mpifidianana ny anaran'ireo olona izay nanao ity hetsika ity izay efa fantatra fa ifidy ny kandida mpanjakana. No tao amina voamaraina tamin'ny fiara ireo olona tsy voasoratra anaty lisy mpifidianana mba hifidy nandritra iny andro ny fifidianana iny. Teo ihany koa ireo fitokanana trano sy lalana tao anatin'ny fampelezan-kevitra izay nataon'ny kandida mpanjakana miaraka amin'ny minisitra. Fanjikan-dalàna, osoka sy halatra manara-penitra no anjikana izany ho ireo kandida miisa 10 ao Toamasina izay manohitra tanteraka iny fomba maloto nentina nanatanterana ny fifidianana solombavambahoaka iny. Tany amin'ny pré-campagne zany dia efa nisy zavatra be dehibe zany tsy fanaraka amin'ny lalàna nataon'ny kandida mpanjakana mitokana asa zavatra lalana mitokana trano nefa efa kandida izy miaraka amin'ny ministre ny atitany mihitsy ny kandida anankiroa zany liste ny kandida mpanjakana zany miaraka amin'ny ministre ny atitany manao propagande amin'ny nefa asa mpanjakana no andianan'le ministre any mission misy an'ireny asa tana maro reny manerana Madagasikara anisan'izany Toamasina. Ny olona zany ny olondreo zany dia nampidirina amin'ireny asa tana maro sy moriny dia rehefa aveo ireny liste reny aveo natsofoka tany amin'ny CENI zany misy fiaraha-miasa zany amin'ny kandida mpanjakana ny président Fokotany ary ny CENI dia nampidirina tany le liste dia aveo amin'izay nisy olona be dehibe zany nasorona tao anatin'le liste électorale dia nampidirana an'ireo olon-jareo zany zay mahatonga an'le vahoaka zany antsasaky ny mpifidy tao Toamasina zany tsy afaka nifidy nefa manana karatra satria nisoloana zany ireo olona reo. Ny tenako moa kandida dia ahoana moa ny maha-kandidana nefa nizatsy tafidy tao anaty liste électorale. Manaraka an'izay ny teo amin'ny fifidianana tao amin'ny PP Valpinson amin'ny 9 ora maraina ny kandida mpanjakana dia mitondra olona amin'ny automobile zany mifidy nefa ireo olona reo tsy ao anaty liste électorale dia afaka mifidy tsy manana ordre de mission. Tsy petrapotsiny araka izany izy ireo fa ametraka fitoriana eny anivony androm-panjakana mahefa ary tsy hijanona ny hetsika raha tsy mivoaka ny marina rehetra. Manao antsoavo zahay amin'ny CENI, manao antsoavo zahay amin'ny ACC, manao antsoavo zahay amin'ny fitondram-panjakana mihitsy mahamenatra raha ireny no zavatra endritsika hitondrana ny demokrasia eto Madagasikara.
mahamenatra raha ireny no entsika ataoko hoe manerana Madagasikara daholo eo fa sy Tomasina rery de ny olona ho lany ve zany ao anatin'ny Assemblée nationale de olona lany amin'ny alabato fa tsy tena lanym-bahoaka zay zany dia tsy manaiky an'izany kifetsifetsy zany ary manohitra an'izany ary anomana etsika zahay ao Tomasina raha voiny fois zany déposé aty amin'ny ACC zany ny fitorianay requêtenay dia anomana etsika zay fa zay tsy anaiky an'io. Isan'ny nitovizany ity fifidianana solombavambahoaka ity tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ny tsy fanajana ny demokrasia sy ny fanitsakitsahana ny zon'ny olom-pirenena na dia efa nanambara ampaibe maso ny anarina ny lesoka sy ny tsy tomombana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo azy ireo mpikarakara ny fifidianana toy ny seni de vao mainka mibaribary fa toy ny hoe fady azy ireo ny andala ny mangarahary. Fa ankoatra ireny osoka sy tsy fanarahan-dalàna nisy eo nandritra ny fifidianana ireny dia hita taratra ihany koa fa nisy ny fanitsakitsahana ny safidim-bahoaka tamin'iny fifidianana solombavambahoaka teo iny. Manoloana izay dia naneho ny heviny ihany koa ny FTMF na ny fikambanan'ny tanora mandala ny fahamarinana ho fampandrosoana ny firenena ary nilaza izy ireo fa vonona ny hanampy ny olom-pirenena jiaby izay maniry hitondra ny etaetany sy hanao fitoriana manoloana ny tsy mety nandritra ireny fifidianana solombavambahoaka ireny. Horantsika ny fanampanazavana andesin'ny filoha nasionaly ny FTMF. Zay moa dia hoe nanara-maso mialohan'ny fifidianana nandritra ny fifidianana ary aorianany fifidianana dia manentana an'izy ireo mba hiaro an'izay le safidy zay ampahamarinana zay le hoe ampahamarinana zay ny tiana tenena hoe andaotsika hijoro ilaza n'lay tsy mety ilaza n'ireo le zay tsy fanarahan-dalàna hitatsika tamin'ny fifidianana zay nisy ao anatin'iny ary dia hosa metraka an'izay eo nivony fitsarana avo momba lalam-pandrenana le fiarovana n'le safidy zany ao anatin'iny dia le hoe fijoroana satria ny zavatra misy zany ataontsika hoe marina fa mety nisy fanaramaso tany amin'le toerana fa raha tsy misy mihitsy ilay olona ataontsika hoe vonona hijoro nao ataontsika hoe vavolombelona zany amin'ny zavatra zay mety misy dia lasa ndraindray mety tonga amin'le fitenenana hoe azo raisina fa tsy mitombona le izy ao anatin'izay satria mila le olona mba satsika mijoro amin'izay le hoe irovana zay safidy zay ao anatin'iny tsy maintsy mety misy zay no anay no anisany mba hijoronay hoe raha hitanareo fa misy tsy fanarahan-dalàna anatin'ilay toerana ao anatin'iny ka hitanareo dia afaka mety mifampiresaka ao anatin'izay mba na manory ihany koa zay amin'izay rehetra lalana tokony hafahana hoe ohatr'izao ny fomba hafahana manao fitoriana ohatr'izao ny lalana tokony andianana ihany koa na ihany koa afaka mifampiresaka mivantana aminay dia manohana amin'izay rehetra tokony azo atao zany zay ao anatin'izay. Fa raha toa ka ny fanarahana ny voka-pifidianana vonjimaika no nahazatra antsika isan'andro ato anatin'ny fotoana ny fampirahalam-baovao ny antiky kosa dia andeha ho arahantsika indray ny anaran'ireo kandida natolotry ny team K25 izay lany vonjimaika ao anatin'izany toerana eny anivony antenimieram-pirenena eny araka ireo voka-pifidianana vonjimaika hatrany. Misa eo amin'ny 40 eo izy ireo amin'izao fotoana izao arahantsika vetrany. Ireto avy ny anaran'ireo solombavambahoaka lany tamin'ny anaran'ny antoko team K25 manerana amin'ny Madagasikara. Antananarivo voalohany Razafy Manantsoayanitra, Antananarivo faharoa Randrianarsoa Stanislas, Antananarivo fahatelo Ralambomanana Fenohertsoa, Antananarivo fahaefatra Ramboasalama Emilien, Antananarivo fahadimy Ralambozafimbololona Fetra, Antananarivo fahaenina Andriamapandry Todsoa, Avaradrano Andriambolaina Jerry, Atsimon-drano Ratsimbazafy Alain, Andramasina Andriamanjato Bina, Ambodratrimo Rabendrina Mamniaina, Arivony Mamo Rakotomanjato Rodin, Ambatondrazaka Razarapiera Fidèle, Amparafaravola Rabekijana Solofoery, Antsirabe voalohany Jean-François Michel, Antsirabe faharoa Randrianantenaina José, Mandoto Rakotoralahy Modeste. Arak'izany mitotaly eo amin'ny 40 eo ny isan'ny solombavambahoaka team K25 lany manerana any Madagasikara. Etsy andana nefa ny anivon'ny HCC na ny fitsarana avo mba lalam-pandrenana ihany no tompony teny farany mamoaka ny vokatra ofisialy.
lafim-baovao hafa no andehantsika manohy ny vaovao amin'izao matonaly izao. Raha toa ka tamin'ny taona 1970 no nanomezana tamin'ny fomba ofisialy ny fahaleovan-tena ho an'i Madagasikara dia feno 75 taona amin'ity taona ity izany. Misy ny hetsika maro isan-karazany andesina manamarika an'izany fetim-pirenena izany manerana ny Madagasikara. Raha ho an'ny teto Antananarivo dia nanomboka tamin'ity niany ity no fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika ho fankalazana ny fetim-pirenena. Varantsika ny akon'izay eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Misy ny hetsika marobe no manana anamariana ny fetim-pirenena toy ny fampirantiana antsara ny tantaram-pirenena, ny seho ara-kolontsaina samihafa, ny matso lehibe amin'ny 24 ny volana Jiona ho avy izao. Santonany amin'ireo hetsika bevata ireo, saingy eo anelanelan'izay dia misy ihany koa ny hetsika maro samihafa. Eo ihany koa ny fotoam-pivavahana izay anasana sahady ireo mpino jiaby. Ny vavaka iarahana amin'ny mpino silamo atao ny 24 ny volana Jiona ho avy izao ao amin'ny moskiriny lehibe etsy Ankorondrano, ary ho an'ny mpino izay mitandrina ny andro 7 ny sabotsy ao aoriana io, arahany fotoam-pivavahana iraisam-pinoana ny alahady ao aoriana izay. Tafiditra ao anatin'ny fiadidiana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra avokoa ny hetsika jiaby izay hatao amin'ity fanamariana ny fetim-pirenena 20 sy 20 ity. Manana andraikitra ngeza be tokoa ny commune urbaine Antananarivo izay manomana ny zany 24 zany ny défilé ao amin'ny Kianjaben'ny Mahamasina izay tsy mahagagantsika fa fatao isan-taona izay dia ny fanomanana amin'izany dia efa manomboka satria efa manomboka ny fampiresahana amin'ny ireo rantsana ambaratonga izay voakasika izay amin'ny fanadiovana sy ny fanatsarana ny décoration zany izay tokony atao eo Mahamasina. Misy ihany koa ireo hetsika hiragasy izay atao eo amin'ny ataon'ny komite karakara zany eo amin'ny zaridaina Ambojatofo izay commune urbaine Antananarivo ihany koa no andraikitra n'izany kianjana Ambojatofo zany. Eo ihany koa ao amin'ny gymnase couvert dia misy ny lalao ara-panatanjahantena izay karakaraina ihany koa dia ny etonivon'ny commune urbaine Antananarivo koa no mandray izany hetsika izany. Misy ny fampirantiana eto Antaninarenina, misy ireo sary hosodoko sy ireo tantaran'ny Madagasikara dia misy an'izany koa ao amin'ny parvis etsy Analakely misy andraisan'ny commune urbaine Antananarivo ihany koa ny fandraisana anjara amin'izany fampirantiana izay atao eo amin'ny parvis Analakely zany. Ka dia tseko zany manamarika etona zany fa tsy manamaivana na tsy mamelanja kory sanatria zany hoe ny fankalazana 24 ny volana fetim-pirenena malagasy ny feditena Antananarivo. Nanomboana ny hetsika fanamariana ny 750 taona ny fahaleovantenan'i Madagasikara ny tetsy amin'ny kianjan'ny fahaleovantena tetsy Antaninarenina ny maraina ny alakamisy 9 ny volana Jiona 20 sy 20. Tamin'izany no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampirantiana iarahana amin'ny anta azo ny rehetra tsy diana mandritra nyity volana Jiona ity. Entina mampahafantatra ny antsipiriany jiaby amin'ny tantara izay nodiavy ny firenena malagasy mandra-pahatonga ny fahaleovantena eny mandraka ankehitriny. Eo amin'izay fanamariana ny fetim-pirenena izay hatrany moa araka ny efa fanao mahazatra rangoela dia rehefa migadona ny volana Jiona karan'izao dia efa misy ny fananganana saina amin'ny pirenena isaka ny tokantrano. Raha ny zava-misy ankehitriny anefa no zahavana dia tsy mahaliana ny malagasy amin'ny ankapobeny izany anangatsiana isan-tokantrano izany. Maro ny antony mety mahatonga an'izany fa eo aloha ny fahasairana ny vahoaka madinika no tena mibahana amin'izany. Misy ny fanadadena izay nataona indrindra manodidina n'izay resaka sainam-pirenena izay hoarahantsika miaraka amin'ny sariny Manora Andriamalala. Tsy mbola liana ny hividy sainam-pirenena vaovao sy anangana sainam-pirenena ny isa-tokantrano amin'izao akatoky ny fankalazana ny fetim-pirenena izao. Mitaraina ireo mpivarotra toa ny Aja izay mivarotra sainam-pirenena etsy Analakely fa tsy mbola misy loatra ny tsena, ary hatramin'ny andohan'ny volana Jiona efa ho herinandro teo izay dia zara raha 5 no lafony. Izy izay mpiantoka ary mivarotra izany eto Antananarivo sy ny manodidina. Efa nanomboka efa tamin'ny herinandro mivarotra say ny tsena hita mbola tena tsy mety mihitsy. Tsy fantatro fa ohatrany hoe salasala be zany le olona rehefa hividy lafo be le say. Ny ambony indrindra zany sainy eto aminay dia 100 ary ny ambany indrindra 25.
ny eo anelanelany 175 tsena tamin'ny heritaona zany azo lazaina hoe metimety tsotrany tamin'ity raha jerena maka voazaitra ary ny akana ravindamba indray tsy hainay fa ny patron anay to dia maminy anazy rehefa mivarotra dia ndraindray malafo akiroa ndraindray akidimy dia mbola hita hoe tena tsy mbola fanaraka amin'ny tokony heritreritra ny lalam-barotra mihitsy zany le izy. Mirakitra ny fiandrianam-pirenena ny sainam-pirenena araka ny voalaza ombieny nambara fa isan'ny isongadina sy ampiavaka ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'ity taona 2012 ity ny fanomezan-danja manokana n'izany sainam-pirenena izany. Raha ny zava-misy any anivon'ny fiarahamonina kosa tsy lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka tsy mandady arina ny fananganan-tsaina fa ny hitsakaraka ny amenony ny vilaniny no manahirana ny jeriny. Ny hira nandalo tany Sava kosa no andesintsika manohy ny vaovao amin'izao matinaly izao lehibe ny fokontany araiky tao Sahambava no saika niara ny fitsaram-bahoaka tamin'ny talata teo raha ny fantatra sy ny fanampim-baovao azo avy any an-toerana dia voarohirohy tamin'ny afera niaraka tamina mpandraharaha araiky tao an-toerana izy ity ary nitarika tamin'ny fisamborana mpitondra fivavahana araiky no niresaka aditany tany an-toerana. Andindin'izay tateriny Germain Menjanahary sy Erzora Jaonarfony. Ny gadona Voamangiran-dratsy tao amin'ny fokontany Ambolomadinika, komina Nosiarina, distrikan'ny Sahambava, ny talata fa 4 volana jiona teo ny zandary niaraka tamina mpandraharaha iray izay nitondra azy ireo fa isambotra tanora iray izay voalaza fa mipetraka amina katekista amin'ny fiangonana iray tao an-toerana. Noho izy io nisy nitory amina raharaha aditany. Rehefa tsy hita tany no tadiavina ary tsy nilaza izay toerana nisy io tovolahy io ilay katekista dia nentina aingana ho any amin'ny Brao ny gendarmerie Sahambava ity katekista ity. Vaona eno izany ny fokon'olona dia nirotra nakany amin'ny sefim-pokotany ao an-toerana izay tondroiny vahoaka fa izy no ambadika ary niara-niasa amin'ity mpandraharaha izay nitondra ireo mpitandro filaminana isambotra ny olona ireo ary ny katekista izay tsy manantsiny hoy ny fokon'olona lasa nentina any amin'ny Brao. Nosambory ny fokon'olona ary nofatoron'izy ireo tady ilay sefim-pokotany. Niditra antsehatra ireo polisy manao police de la route tao an-toerana nampaniraka fiara aka-aingana ilay sefim-pokotany mba isorohana ny atezeram-bahoaka. Nitady toerana mety nitazomana ilay sefim-pokotany ny fokon'olona izay efa nentika dezerana ary nitaky ny anolorana azy amin'izy ireo. Tonga ny avy amin'ny fiadidina ny tanànan'ny Nosiarina tamin'ny misandratrandro nampitony ny fokon'olona ary nilaza fa anao tatitra mba andaminana ny raharaha. Nanolo-kevitra kosa ny avy eo anivon'ny komina ny anolona aingana ny sefim-pokotany izay voatondro fa fototry ny savorovoro io. Navotsitra ilay katekista taorian'izay, mbola karohina kosa ilay tovolahy. Andrasana moa nitoy n'ity vaovao ity. Eo amin'ny resaka toe-karena dia mbola misedra olana ireo mpitarimy aomby amin'izao fotoana izao, indrindra ireo aomby izay mamokatra ronono satria dia mandany manomboka any amin'ny 2 hetsy ka hatramin'ny 3 hetsy ariary ny lany amin'ny omby araiky mamokatra n'izany ronono izany. Tsy ampy anefa ny tosika ho an'ireo mpiompy aomby ka izay no anisany miteraka ny faty antoka araka izao fanadedena nataony Edena Elia izao. Nisy tokoa moa ny tsena ben'ny ronono izay tanterahana etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina nanomboka ny any ary maharitra 3 andro. Horantsika izay vaovao izay eo amin'ny sariny Erzora Jaonarfony. Efa manomboka miroborobo eto amintsika ny fiompiana ombivavy be ronono izay natao antoko ny fivelomana mihitsy aza ho an'ity mpiompy iray ity. Sakana ho azy sy ireo mpiompy namany tsy fampiny ny tosika indrindra fa ny fitadiavana lalam-barotra ho azy ireo. Tsy aferina zany zao tsara fa mila tosika. Fampianarana zany misy fampianarana tokony mena an'ilay mpiompy mihitsy. Famoahana vokatra koa zany mila tsy ampy ny mpandray vokatra reny amintsika, tsy ampy mpandray vokatra. Ny mpiompy zany tsy ampy eo amin'ilay resaka hoe iangana mihitsy zany tena tsy ampy amin'ilay mpiompy. Mahavelona izy ary tena mahavelona mihitsy raha ohatra hoe zay io zany mila tosika zay dia tena mahavelona izy. Hoe misy ny toerana volena vilona dia misy ny mpandray vokatra tena mahavelona izay atrarinao fiompiana mivavy be ronono.
Mandidina ny roa hetsy ariary farafahakeliny ny vola landy hikarakarana ny ombivavy iray ao anatin'ny iray volana mahatratra 7 litatra isanandro kosa ny ronono azo avy amin'ny ombivavy iray raha toa ka tsara karakara sy ao anatin'ny vanim-potoana mahabetsaka ny ronono. Miaraka amin'ny fanafody zany ny ombiray mahalany eo amin'ny 2 hetsy eo. Eo amin'ny 3 hetsy rehetra ny lany ombiray isam-bolana 3 hetsy 2 hetsy. Ny ombiray zany raha hoe eo amin'le hoe ravitra amin'le raha tsara izy misy 20 litres 25 30 40 eo zany isanandro maraitsy hariva. Tanterahana isaky ny voalohan'ny volana Jona ny andro maneran-tany ho an'ny ronono isan'ny nanamarian'ny malagasy izany ny tsena ben'ny ronono izay nanomboka androany. Samy mandranty ireo vokatra azo avy amin'ny ronono avokoa ireo orinasa mpamokatra izany, isan'izany ny orinasa Tico. Ny antony iray nahatonga ny orinasa Tico nanjay anjara amin'izao foire du lait izao dia noho izy mamokatra ny vokatra avy amin'ny ronono ranoray zany. Ireto Antanankireto izao ny vokatra roa izay azo lazaina hoe vao aingana ny verenan'ny Siny iray dia ny beurre pasteurisé, beurre doux, tsara ny anaran'ilay izy isan'ny tena mampiavaka an'izy ity dia noho izy ity natao an'ny olona manao régime sans sel. Zany hoe tsy misy sira zany izy satria izay maha-beurre doux azy. Dia eto indray ilay buteur, ny buteur dia beurre buteur zany misy sira indray izy izay mampiavaka azy amin'ity sy ity zany aloha misy izy fa tsy ambony quantité an'ilay sira fa ambany zany. Dia azonareo jifaina eto amin'ny stand-ny Tico daholo reto vokatra eto amin'ity foire du lait ity zany. Reto vokatra vaovao vao faraparan-teny ny Siny zany. Aritra 3 andro ity tsena ben'ny ronono eto amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ity ary tsy farana raha tsy amin'ny sabotsy 20 Jona izao. Mariana moa fa ity no tsena ben'ny ronono andiany faharoa. Fa araka ny fomba fijery ny malagasy fahiny dia midika ihany koa fitohizanaina ny finanana ny ronono sy ny fampiasana izany ankoatra ny hery izay andesiny mitondra fahasalamana. Zava-dehibe araka izany ary manana ny lanjany teo amin'ny malagasy ny ronono satria tsy vitany hoe giahana fotsiny ny ronono tamin'ny teo aloha fa sady isehana ihany koa izany. Ny rononona omby no tena ampiasaina satria io no ampy ho an'ny mpianakavy. Fanadidina makasika izay indrindra no nataony Edena Elias Erizora Jonarvony. Ankoatra ny hery hoentin'ny ronono eo amin'ny vatan'ny olombelona dia manana ny tantarany sy ny hevitra finosiny ihany koa izy io teo amin'ny malagasy. Ampiasaina matetika ny ronono teo amin'ny malagasy ary midika ho fitohizan'ny fahavelomana ihany koa izy io raha nambarany mpandala ny maha malagasy iray. Manana anjara toerana lehibe teo malagasy ny ronono. Io no hevitry ny fitohizam-pahavelomana. Zany hoe vao teraka ny olona iray dia tsy maintsy ronono no hoaniny voalohany. Ronono zany no omena azy ka tsy tafita ny olona, zany hoe tsy ho ela velona ny olona, tsy ho velona ny olona raha tsy amin'ny alalan'ny ronono. Ka noho izany dia apetraky ny malagasy foana fanitarana hoe fitaram-pahavelomana ny ronono. Zay no nantony anaovana azy ireny miaraka amin'ny vary. Zany hoe vary amin'ny ronono tondrahan-tantely ny fampiasan'ny malagasy. Zany hoe ny ronono zany dia milaza hoe fitohizam-pahavelomana ny fampiasana azy. Dia misy ihany koa ny fandroana amin'ny ronono. Zany hoe ho an'ny olona zany ohatra hoe misy firarian-tsoa tiana atao an'ilay olona, ohatra dia ny ronono anankiray, zany hoe maka ronono amin'ny vera na amin'ny kaopy dia asiana lohamenaka ravitsara ohatra, gotina ravitsara 3 na 4 ao anatin'ny ronono iray kaopy dia efa levina tsara ny ravitsara iny dia afangaro amin'ny rano androna. Zay natao hoe mandro amin'ny ronono. Dia iny zany natao ho firarian-tsoa hatongavany zavatra rehetra ho tanteraka eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Ka raha tiana ho tanteraka zany ny zavatra irian'ny olona dia ampandrona amin'ny ronono izy ireny. Matetika dia ny rononon'omby ny tena fampiasa sy natao fanampin-tsakafo teo amin'ny malagasy satria io no ampy mizara ho an'ny olombelona. Manana ny tantarany ihany koa nefa ny omby teo amin'ny malagasy. Ny omby dia milaza
milaza arena teo malagasy. Ny omby zany mamaritra ny fiainana malagasy ary ny fiainana malagasy rehetra dia ny saika nifa matotra tamin'ny omby hatrany tamin'ny zavatra rehetra izay nataony. Ary ny ronon'ny omby ihany koa ny ampy ho an'ny olombelona malagasy sy ho an'ny taranak'ilay omby, ho an'ny zanak'ilay omby zany. Fa raha ohatra hoe biby hafa no nangalana ronono dia midika izany fa tsy ho ampy amin'ilay zanany naterandray ilay ronono nefa ny angalan'ny olombelona. Maro ny voka-tsoa azo avy amin'ny fihinanana ronono, azo hohanina indroana intelo isan'andro, ny akora azo avy aminy. Tsara ihany koa ny mihinana ronono iray vera rehefa maraina iny. Be calcium izy io ary mahasalama. Nisy mihitsy aza ny fikarohan'ireo Amerikanina fa misoroka ny homamiadana ny ronono. Fa vaovao mampalahelo no voarainay tamin'ity androany ity satria dia fantatra fa nody mandry ny ndaosy ny fahafatesana i Andolalaina Rakotoarinia mpikambana sady mpikatroka tiako Madagasikara na fatrapo teny Anteroka izy sady komtima ny Anteroka rahateo. Amaray zoma fa 7 ny volana Jona 2024 no anatanteraka ny famangina sy ny fampaherezana ny fianakaviam-beany tiako Madagasikara indrindra ny eny Anteroka. Tsy ahivina fa nagnano ny antsio zavatra tamin'ny tolona izay natao i Andolalaina Rakotoarinia tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fanohanana ny kandida Marc Ravalomanana. Teo ihany koa ny fampandaniana ny kandida solombavambahoaka izay natolotry ny timaka 25 tao amin'ny distrikany Ambohidratrimo. Izay eto amin'ny MBS moa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany Andolalaina Rakotoarinia. Dia iny ihany koa tompokilay sy tompoko vavy no nandesintsika namarana ny fampalalam-baovao tamin'izao ariva izao. Misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ao amintsika jiaby koa ny tenako amin'ny manaraka koa. Amaray dia Irina Rabe Mananjara no anolotra izany vaovao izany ao amintsika eto magnano samby tsara tompokilay sy tompoko vavy.